Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky. Sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky. Sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantony tsara nan'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Izao no vonjy ny vahoakako hoy ny Tompo, na inona manjo azy ka iantsoany ahy, dia iaino azy ireo aho, fa izao no Tompo ny mandrakizay. Amin'ny fofeno fitiavagna no anolorana fiarabanantsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamintsika ity, izay onjam-peo mampitambatra antsika ho iray sady onjam-peo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamintsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafi ireo fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabanantsika EOV jiaby tratra izao alahady fa 520 mandavantaona amin'ny taona 10 amin'ity taona 2024 ity. Koa amin'izao alahady fa 520 mandavantaona izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana. Ndeo renesitsika irevaky teny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany, bokin'ny Amos sy mpaminany. Mihaino hoa izao ianareo mihinagna ny mahantra sy mitady hamongotra ny mavomavo amin'ny tany, manao hoe ravina ho tapitra ny voaloham-bolagna mba azo atsika mivarotra vary, ary ny sabata mba hamohantsika ny tragnom-bary, ka ny efaha kelezina ny sikla ampitomboina ny mizana atao mandainga hamtaha, dia oviditsika vola ny fadiranovagna ary ny mahantra noho ny amin'ny kapa iray lomisy, sady ivarotatsika ny vary loha kororoka. Efa nianena tamin'ny reharehan'ny Jakoba ny Tompo nanao hoe tsy ho adinoiko mandra-piavy ny farany izy rehetra nataon'izy ireo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaoragna ny Andriamanitra. Andriamanitra amzava-drehetra
sitrapony ao am Kristy Jesu. Andriamanitra am zava-drehetra aizany no sitrapony ao am Kristy Jesu. Nanarany tompo na izao nao mandraky izay tonga fa maraitsy hariva izerany anarany tompo ambonin'ireo firenene izajany avo de avo no misy mitovy amy tompo ny tompo mitoetrany ambony ka miolika izy mijery nalanitsy zany nakany alany amy fakony roy Jesoriny aveo ny mahantra apetrany anilanandrina andrina ze fantavahoaka Tiantsika miay nefa nomeny antsika isarizike Andriamanitra am zava-drehetra aizany no sitrapony ao am Kristy Jesu. Andriamanitra am zava-drehetra aizany no sitrapony ao am Kristy Jesu. Vaky teny masiny faharoe taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny Timote. Ny angatahako voalohany indrindra dia ny anaovana fihavanana, fangatana, fifonana ary fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanjaka sy ho an'ny manampahefana rehetra mba hiainantsika amampiadanana ny fandriampahalemana amampanajana sy ny fahamontonana tanteraka. Izany no tsara sy ankasitrahina eo masin'Andriamanitra mpamonjy antsika izay tia ny ahavonjy ny olona rehetra sy ny ahatongavany amin'ny fahalalànany marina. Fa iray monja Andriamanitra ary iray ihany no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olombelona dia i Kristy Jesoa tonga olombelona izay nanolotra ny tenany ho avitry ny olombelona rehetra. Zavatra voambara tamin'ny fotony izany ary ny tory izany no nametrahana ahy ho mpitory sy apôstôly ary ho mpampianatra ny jentily amin'ny finoana sy ny fahamarinana. Milaza ny marina aho fa tsy mandainga. Koa ny lehilahy tiako ivavaka na haiza manandra-tanana madio tsy ampahatezerana na tabataban-tsaina. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaoragna ny Andriamanitra.
Ombantsika mianakavy aneny Tompo, ho tanteraka tokoa ane izany. Evanjely masigny Jesosy Kristy nosoratany Masindahlioka, voninahitra aneo anao ry Tompo. Tam'izany andro zany, i Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin'ny mpianany. Nisy lehilahy mpanankarena anankiray nanana mpitandrim-pananana, zay nampaingainy olona taminy, fa nandany ny fananany. Dia nantsony izy ka nilazany hoe, ahoana izany fandrenesiko anao izany? Avoa kely hoe ny fitandremanao, fa amin'ny sisa, dia tsy ahazo miadidy ny fananako intsony ianao. Tam'izay le mpitandrina dia nanao anakapo hoe, inona reno ataoko? Fa esorin'ny tompoko amin'ny fitandremana ny fananany aho ity. Ny miasa tany moa tsy vitako. Ny mangataka indray mahamenatrahy. Oka fa fantatro izay ataoko. Mba handraisany olona ahy, any antranony, rehefa esorigny amin'ny raharahako aho. Dia nampanalainy tsirairay, izay rehetra nitrosa tamin'ny tompony. Ka hoy izy tamin'ny voalohany, ananany tompoko ohatrinona ianao? Namaly hoe, dilioilo injatony barika. Dia hoy ny mpitandrina taminy, reso ny taratasinao, ary mipetra, ka soroaty aingana, 50. Dia hoy indray izy tamin'ny anankiray, ohatrinona kosa nitrosa aminao? Namaly kosa io hoe, vary injatony famarana. Dia hoy ilay mpitandrina, reso ny taratasinao, dia sorato 80. Noderen'ny tompony ilay mpitandrina tsy marina satria nampiseho afetsena, fa endriendrika koa ny zanaky izao tontolo izao amin'ny samy izy noho ny amin'ny zanaky ny fahazavana. Ka hoy aho aminareo, oka ny arena tsy mariny no azahoanareo asakeza mba handraisany anareo any amin'ny tranolay mandrakizay raha avy zay arerahanareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, teraneo anao ry Kristy. Nandinika manokana araky ny fampianaran'ny Eglizy ny mikasika ny arena isika tamin'ny alahady lasa teo. Naverimberisika ary nasongaditsika fa sy ny arena no rasy, ary anisan'ireo sy mainsy kasaina aza satria napetraka Andriamanitra tao amin'ny sany Edena isika ikarakara sy kolokolo ary ampamokatra an'izay sany Edena izay. Ny sara sy mainsy spina reto dia avy aiza no avin'io arena io, fomba ahoana ny fampiasana azy, ary toe-panahy ahoana no entina mivelona azy, satria raha ny arena no zary Andriamanitra topoina dia tsy mifanaraka amin'ny fampianaran'ny Eglizy zany. Raha lainga sy fitapitaka ary risoiso no loharano nazahoana an'izay arena izay nanangonana azy, dia sy azo ekeny araky ny fampianaran'ny Eglizy. Raha entinao anilikilina ny hafa, hiavina vonana, irerehana, hipoerapoerana, dia sy azo eken'ny Eglizy ihany koa. Raha fitinina tsy maintsy atao mifanaraka amin'ny fampianaran'ny Eglizy sy sitrak'Andriamanitra ny fomba nazahoana ny arena, ny fomba ampiasana ny arena, ary ny tanjona ho tratrarina amin'ny arena. Naverimberina tamintsika ary natao ho teny faneva sy filamatra eo amin'ny sekoly katolika izay manabe amin'ny lafiny rehetra ny maolona sy ny mahazanak'Andriamanitra ny taranaka sy ireo zanatsika. Ka naverimberina tamin'izay ary no alalin'ny sekoly katolika nandritra fotoana maro arena ny arena raha mamokatra ary mamokatra ho an'ny be sy ny maro.
amin'izao lahady fahina am'roapolo mandavataona zao ary dia mbola sain'ny eglizy ary sika amin'ny alalan'ireo vakiteny andinika sara fa miankina amin'ny fomba fijerisika ny harena ihany koa ny ho avy. Izany hoe ny vatanantsika raha mandinika sara sika ireo tenin'Andriamanitra, teny filamatra ampiasaina teny filamatra eo anivon'ny sekoly ihany koa, eo anivon'ny fanaviazana ny hoe anio ny ho avy fa sy rampiso, ny any ny ho avy fa sy maray, ary fantatra tsika sara zay. Zany hoe arakaraka ny famolavolasika sy ny fomba fikatsahtsika ary fampiasatsika ny harena no anomanantsika ny ho avy. Zany no mahatonga ny eglizy nametraka fotom-pampianarana ny anyty ny soa atao levenam-bola. Izany hoe ny harena dia sy maintsy anasoavana, ary rehefa anasoavana izy dia zary mametraka sy manomana ny anao ny amin'ny ho avy, ka ho sara kokoa ny ho avinao raha ampitahina amin'ny harena azonao anatin'ny lainga sy ny fitapitaka ary kolikoly isan-karazany zay nampitena ny hafa indrisy. Ny fialonana sy ny avinavina no manjaka, ka zary manangana efitra sy manilikilika ny hafa sika no ny harena zay everisika ho Andriamanitra ho tokonina. Raha izany no anaovana sika ny harena, dia iny ihany koa no miandry asika rehefa tonga zay fotoana zay, rehefa avy ny ho avy, satria zay nanorenanao amin'izao no anorenanao ny ho avy. Raha ampiasainao anasoavana sy ikasana ny soa iombonana ary anatin'ny fahamarinana tanteraka, ary anovanao tetezana ampitana sy ampiombona fa sy rindrina mampisaraka, dia izay natao hoe levenam-bola araky ny tenin-drazana sy ny fotom-pampianarana androany araky ny voalazasika teo. Ry kristianina ava malala, sy hoe ivelany fiainana andavanandro ny fiainansika sy zavatra apetraka ety ivelany ny finoana, fa tena ao anatin'ny fiainansika tokoa. Ary io no averimberitsika matetika hoe aoka isika ay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro, ka izay indrindra no antom-pisiany izao fanatanterahantsika ny sinoda izao, mba hametraka sara zay finoana izay ho angovo ahafahasika ametraka ny fiainansika io ivelatra bebe kokoa, ary ny fiainansika rehefa mivelatra dia ahitasika nizay maholona manontolo, maholombanina izay. Ary izay no tanjony izao ezaka ataosika mandinika ny sinoda izao, mba ho eglizy, ho fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka mandalina ny finoana, ary ho sapasika ary fa ny tena harena kay dia ny finoana, satria ny harena tena izy dia Kristy, ary ao amin'ny finoana no iombonantsika amin'ny Kristy, ka amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no ivelomantsika, ka ahafahasika manapotika ny rafim-pahotana zay mahatonga ny harena sy amin'ny toerany, ka manjary mahatonga ny harena ho Andriamanitra, ka manapotika ny fiainansika, zany hoe manapotika ny fifandraisansika amin'ny zavaboary. Dia hitatsika ireny fitrandrana ny harena voajanahary, ka manjary manapotika ny tontolo iainana, ka rehefa potika koa ny tontolo iainana dia potika koa ny fifandraisansika samitsika, araky ny lazaisika teo amin'ny fampiasana an'io harena zay natao ho Andriamanitra io. Ka rehefa nanjary Andriamanitra ny harena dia simba ny fifandraisansika amin'Andriamanitra, ka satria nandray ny toeran'Andriamanitra ny harena, ka mivokatry nyzay rehetra zay ilay rafim-pahotana manapotika sika, mangeza sika, ka miainga avy amin'izany sy fandalinana an'izany, ary etan'ny fanahy masina mpanavao sika no manao an'izao depart vaovao
eo amin'ny fiainasika izao ka ametraka rafy velomana ho isika ka ahita ny sirairay ny tena fivelarana ka anampy asika hivoatra bebe kokoa. Ry kristianina hava malala, araka izay fanitiana zay dia ao anatin'io fiainasika io no sy maintsy ametrahasika ny arena, ary ao anatin'izay no anomanasika no avy sy ny mandrakizay ka sy maintsy tandrova asika sy ainasika dia n'izao. Izany no antoko sy ny synôda ho isika ka mitondra asika amin'izay hoe eglizy olo velomin'ny batemy, miombona, miara-dalana ka mandray atanana ka zary missionnaire tabernakla velona ka ahatonga asika manorina lay trano be n'Andriamanitra zay tady irodana ankehitriny no ny etraketraka asika amin'ny fametrahana ny arena ho Andriamanitra tompona ka enosika amin'ny alalan'ireo vakiteny zay arosiny eglizy aminsika ny an'ity ka anampy asika andinika sy andalina bebe kokoa izay voalaza asika teo. Sy anisan'izao tontolo izao isika averimberisika zay na de miaina sy mivelona ho anivon'izao tontolo izao ka noho izany sy araky ny hevitry n'izao tontolo izao zany no oka amolavola asika ny fiainasika io harena zay tady ibaiko asika io fa araky ny hevitr'Andriamanitra. Ary zany indrindra no tian'ireo vakiteny telo ho sapa asika amin'izao alahady ankalaza isika zao. Mananatra asika amin'ny fampiasana ny arena tokoa iamosy mpaminany amin'ny vakiteny voalohany, oka isika ho izy sy ho varimbarina amin'ny fiainasika eto fa indrindra amin'ny arena zay tady amitaka asika ka ahatonga azy ho Andriamanitra tompo isika. Ka rehefa Andriamanitra tompo isika ny arena dia mifanilitilika isika noho ny fitiavatena fa hoy iamosa mpaminany raha mampandinika asika ary mampijery asika sahady ny ho avy ahita asika ny fivelarana ny maholona sy ny olona manontolo ao amin'izay fametrahasika ny arena amin'ny tena toeran'izay. Ho indrindra ny mpaminany Amosy, mila loza ireo mandry fezay ao Siona sy mitoetra matoky ao tendrombohitry ny Samaria, mandriandry eo ambony farafara ivoara izy ireo sy mivalandoatra eo amin'ny sofany, mihinana ny zanak'ondry avy amin'ny andin'ondry izy ireo sy ny zanak'ondry voafahy ao tranon'ondry. Izany hoe rafitinina zay rehetra zay sy miraharaha ny hafa izy ireo fa migilambina ao amin'izay arena ho tompon'izay ka okarisika ay ifanasoa fa sy ifanilikilika. Misy lesona telo azosika sotonina miainga avy amin'izany fampianarana izany fa indrindra raha mandinika ny evanjely isika ka miaino ny tantarany mikasika an'ilay mpanan-karena sy Lazara. Voalohany dia oka ho sapa asika fa ny mpanan-karena amin'ity fanoharana ity dia sy mba nisy anarana fa araky ny fomba fiteny hoe anonyme. Tiany i Jesoa asongadina reto dia ny olona rehetra no tiany resana io satria ny olon-drehetra dia samy manan-karena araky ny fanomezan'Andriamanitra, araky ny talenta nomen'Andriamanitra atsika sirairay. Matetika entsika anilikilina ny hafa zay arena nomen'Andriamanitra izany ary milaza miara-mahita asika amin'izao zava-misy izao. Ka izay indrindra no nanjoan'ity mpanan-karena ity ka rehefa tapitra ny fiainany teto tany ka tonga amin'ny fiainako avy dia tapidalaka le izy ka tao anatin'ny fizaliana mandrakizay. Ary io zany no manapirofo fa ny any sy maray no avy, ny any no avy fa sy maray.
araky ny fiainanao am'izao no andrafetana ny hoavy. Nitady ny fomba rehetra izy rehefa tonga zay fotoana zay nangatabonza fa sy tafavoaka sony. Ny faindren-drazana milaza hoe nenina sy mba aloha ananatra fahorinan-dasy. Raha ny fiainana ny voalasa dia sy azo raisina isony. Raha ny namanao no mandasanao mbola azonao ifanarana iny, fa raha ny fiainana no mandasa dia sy azo amboarina isony. Ka izany no anatra tiany Jesosy ambara amin'ny alalan'ity fanoarana ity. Aoka ny aresika sy anapitesika ny hafa sy amin'ny fangalarana ny fomba azahoana azy, fa anatin'ny fahamarina aoko fanasoavana ny hafa isika rehetra io mpanan-karena io, ka samia mandiny tena fa indrindra amin'izao fotoana natanterahantsika ny synody izao. Raha sanatria sy mahay mampiasa ny arena isika dia oloza no efa rahasika, ary izay no nanjoan'ilay mpanan-karena amin'ny fanomarana nataon'i Jesosy. Fampianarana voalohany ho antsika zay. Ny fampianarana faharoa kosa dia oka ho sapasika fa misy anarana lay mahantra eto, Lazara no anarany. Ny tiany Jesosy ambara dia sy atao anonime ny asa fanasoavana, fa sy maintsy vokatry ny fo amampanazy sy ny saina, ka anasarana ny fiainana miainga avy amin'ny arenanao. Endriky Jesosy ireo olona naovasika ny soa, ary zay no lazainy amin'ny Matio 5:20 fa izay ataosika mikely indrindra dia aminy no anaovasika izany. Ka izay indrindra ny asa fanasoavana izany no sy maintsy hoentsika manomana ny hoavy, fa ny zavadrehetra dia manampy asika angovo afahasika manatanteraka an'izay ny fifanasoavana izay. Io lay averimberin'ny papa amin'ny Fratelli Tutti, satria ny asa fanasoavana dia fanorenana an'izay fianakavian'Andriamanitra izay. Io lay asa fanasoavana sy misy efitrefitra, charité intégrale, satria anampy asika ivelatra amin'ireo manodidina asika. Ny fahatelo fampianarana azosika sotonina amin'io fanoarana nentin'i Jesosy io dia ny fampianarana avy amin'ny Eglizy dia sy inona fa ny doctrine sociale ny Eglizy zay mampianatra asika indrindraindrindra zany ny fiadivana ny rafim-pahotana ka ametrahana ny rafim-pivelarana. Miainga amin'ny sakramenta ny fandaliana-pinoana ataosika amin'izao synody ataosika izao. Ka izany no ananaran'ny mason-dahapôly ao amin'ny vakiteny faharoa hoe tahirizo sy anapentina na isiny ny didy hatramin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy tombosika. Aokary ianararoatra izao synoda izao sika andalina n'zareo voalaza sika rehetra reo, ka ifanasoa ary androdana nyty rafim-pahotana ity, ka ametraka kosa ny rafim-pivelomana, ka tonga ahitasika ny tena fivelarana ny maholona sy ny olona manontolo. Ka ny fandaliana rehetra ataosika amin'izao synode izao dia hitondra sika mitondro zotra amin'ny direktoara pastoraly, ahafahasika mametraka an'izany rehetra zany amin'ny tena toerany, ka irososika amin'ny fiainana départ vaovao, ka ahafahasika mifanasoa sy mifampisimba. Tehirizo sy anapentina ny didy hatramin'ny fisehoan'i Jesosy tombosika, mpandidy tokana, mpanjaka ny mpanjaka, tompony tompo. Izy rery no manana ny tsy fahafatesana, mipetraka ao amin'ny fahazavana sy atonina, sy misy olombelona nahita azy, ary azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Lazain'ny mason-day Paoly fa sy mora ny fivelomana an'izany isan'andro, fa tena ady
dia hoy Masindapoly miadia amin'ny ady tsara amin'ny finoana ady amin'ny fanaovana ny soa ary io ny tena ady tsara satria andresena ny fiasaram-belatsia andresena ny lainga sy ny fitapitaka ary mangarahara ny fiainanao ary dia izay ady tsara izay no lalana mitondra amin'ny fiainam-baovao ary sady averimberisika matetika ny hoe ady sady dia ny fiainana sy ny fagagana araky ny fanontaniana mipetraka matetika enosika no afahatsika ary mino satria matetika isika no mametraka hoe aiza ny fagagana ny tena zava-dehibe zany dia ny mametraka ny tena fototsy ny arena dia i Jesoa tenin'Andriamanitra ka raha izy no eo anivon'ny fiainasika sy ivon'ny fiainasika ary raha amin'ny alalany sy miaraka aminy ary eo aminy no andravetasika ny fiainasika dia miova zay fiainana izay ary zay no tanjona kendresika amin'izao sinôda izao ka hatonga sika tokoa ho eglizy velomin'ny batemy miombona miara-dalana mandray an-tanana ka zary tabernakla velona ry Jesoa Kristy zokinay io ambaranao aminay ny anyty ary fa sy tokony ho revo amirendrarendran'izao tontolo izao zahay sy ho voafitaky ny arena zay hita manaitra ity ivelany fa ametraka ny fonina mampananay ao aminao ianao lay arena sarobidy raha ianao tokoa manko no arena dia zary ifanasoa izahay ikasaka ny soa iombonana ary ao anatin'ny fahamarinana ka amin'izay anorona tetezana ifampitanay ka mampiombona anay ka anorona an'ilay tranobe iombonana zay fantatrasika fa potika ankehitriny ka afanay mandrava ireo rafim-pahotana zay mitady anapotika anay fa ametraka kosa rafy ivelomana ao afanay mahita ny tena fivelarana ny fivelarany maholona sy ny maholona manontolo ka omeo anay ary ny fo mahay mangoraka omeo anay lay fahazavana afanay mitarika ny hafa iroso ho any aminao ry Maria reninay io mivavao anay ka niasanay any mba asa mampiombona ary sahitana fanilikilina ary masinday Josefa ampianaro izahay mba anteraka aminay tokoa ny fotom-pampianarana zay alalinay amin'izao sinôda izao ka ny fianakavianay sy kiraikiraikany mba ho eglizy kely tokoa ka amin'izay eglizy kely miara-mivavaka sy mandalina ny finoana aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky
vaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eklizy, dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson